Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity raha ny sary hitantsika izao dia mbola mahazo vana aloha ny rivotra avy any antsinanana ho an'ny morontsiraka antsinanana Madagasikara iny izay manosika ny rahona avy any an-dranomasina ka mahatonga ny tandrivindraona mandalo amin'ny morontsiraka antsinanany nosy iny mbola saika hitantaratra izay hatramin'ny rapitso anoany fa amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao kosa indray dia tombanana miverina maina amin'ny ankapobeny ny andro saika manerana ny nosy raha ho an'ny havoakanay sy ny hatrany antsinanana Madagasikara ary ny hatrany avaratra andrefana kosa indray dia ny zavona no saika hibatoerana amin'ny maraina fa maka ny toerany kosa ny masoandro rehefa atoandro ny andro ny maripana dia tombanana isy fiakarana miandalana aloha zany maripana indrindra ho an'ny havoakanay sy ny ilany antsinanany nosy izay niarana fidinana izay tanatina roa andro lasa izay ny mahakasikasika an'iny fa raha ny toetry ny andro sika ho an'ny rapiso vao maraina dia andrasana hatrany aloha ny zavona ho an'ny ilany antsinanany havoatany sy ny hatrany antsinanany nosy torak'izay ihany koa ny any amin'ny hatrany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny mety hisy ny tandrivindraona mandalo vao maraina be ho an'ny morontsiraka antsinanany Madagasikara hitantsika izay manomboka any amin'ny distrika Anantalaga hatrany amin'ny morontsiraky ny vangaindrano ny ambony kosa dia ny masoandro no hibatoerana mandritry ny rapiso maraina izay ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray dia saika mahazo toerana hatrany aloha ny masoandro amina faritra maro manerana ny nosy akoatry ny any amin'ny morontsiraky ny distrika Anantala ny faritra Ambatsoa ary ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana manakaiky ny distrika Anambanja ihany koa dia mety ahitana ny tandrivindraona izay ho an'ny rapiso alina fa ny ambiny araka nefa natsidika teo dia ny masoandro ny hibatoerana raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapiso izay 4 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra Ivakina Karatra mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny havoatany izay manokana raha ny any amin'ny morontsiraka antsinanany nosy kosa indray dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny fa ny any amin'ny ilany avaratra andrefana kosa indray dia mbola saika maherin'ny 30 degré celsius avokoa aloha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny rapitso izay ho an'ny alatsinainy maraina kosa indray mbola hitantaratra hatrany ny zavona ho an'ny ilany antsinanany havoatany sy ny hatrany antsinanany nosy ary ny hatrany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny amin'ny ankapobeny rehefa misavy zay dia balika tanteraka indray ny masoandro toy ny any amin'ny faritra sisa akoatry ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa izay mety ahitana tandrivindraona mandalo hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny raha ny maripana vao vinavina dia tombanana mbola manodidina ny 4 degré celsius eo hatrany aloha an'ny ambany indrindra amin'ny havoatany zay ary 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra ny morontsiraka antsinanana Madagasikara 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius torak'izay koa ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny manodidina ny 20 degré celsius izay maripana izay dia 430 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara hatrany ny toetry ny androntsika ho an'ny talata kosa indray raha marana anazy maina hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny mety hitantaratra eny ny zavona indraindray ho ana faritra sasany amin'ny havoatany sy ny hatrany andrefan'ny nosy iray manontolo iny ho an'ny morontsiraka avaratra antsinanana kosa indray dia mety ahitana tandrivindraona mandalo hatrany aloha amin'ny maraina be na ny ariva fa ny atoandro dia tombanana ho maina ny andro mety hita ihany koa ny tandrivindraona vitsy manakaiky ny distrika Anambanja amin'izay andro ny talata izay hatrany raha ny maripana vao vinavina tsy dia misy ny afivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay satria dia saika manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo an'ny havoatany sy ny morontsiraka antsinanana ary ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa no mety tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay maripana izay amin'ny andro ny talata izay hatrany izay ny météo tamin'ity an'ity ary raha fitsiray fotoana manaraka veloma to